Manakory aby sika mpanaraka ny pejy amin'ity alatsinainy vao manomboka ny herinandro de fa tafara aketo tsika satria maro ny zavatra tokony ho resahana. Be dia be taminareo nanontany hoe maninona tsy manao réaction, tsy maneho hevitra tamin'ireny toe-draharaha be dia be, drone alajazy teo ihany koa ny zavatra be dia be momba ny raharaham-pirenena. Ny tsika eto moa de miezaka foana tsy avy hatrany de manao réaction à chaud satria betsaka ihany koa ny diversion na koa be koa ny atao hoe pollution information zay lasa tsy hay intsony manavaka ny information sy ny zava-misy. Ka androany zany no iresahana an'izy io ka nanomezana an'le lohateny hoe real politika aniza marina ny fahefana. Misy tsy za rery no eto androany fa mbola za no tazanareo eo fa ho asehoko anareo ihany izy rehefa avy eo fa ao anatin'izay resaka zay zao no anokafantsika fanokafam-bavony zany. Ireto misy teboka vitsivitsy mahalasa sainanay manokana ka mampametra-panontaniana hoe aniza marina moa ny fahefana. Zao mantsy, ho anareo zay miteny anay matetika eto amin'ity tambazotran-tserasera ty hoe nareo aza mijanona any ivelany any na hoe mitahoatahoata any ivelany any fotsiny fa tongava aty fa aty no tena misy ny sehatra sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny olona miteny an'zany a na izy tsy mahalala ny zava-misy na izy minia mikipy. Ny ilazako an'zany de mindeha mba hampahatsiaro anao zavatra kely aho aloha. Ono aho, mba manaova récapitulation kely tsika. Avy aiza moa ny fitondran'i Mikaël Randrianirina? Historika no resahantsika eto. Ny atombohany, ny chronologie historique. Ny atombohany dia tamin'ireny tolona reny bien sûr fa saingy iza no moteur nitarika ny tolona? De hiteny nareo Gen Z. Oui, kanefany a ny composition ny Gen Z sy ireo olona azo lazaina hoe structure nampandeha ny Gen Z avy aiza? Ny médiatisation-n'ilay izy avy aiza? De tsy lavitra teo ny diaspora. Ary tao koa ry zareo exilé politika sasatsasany izay efa nanomana ny hametrahana ny colonel Mikel eo. Fantatrareo izy reny anisan'izany ministèren'ny ministre ny justice. Fa misy maromaro izy ireo exilé ary zay mahatonga an'izy ireo intouchable. Na dia maro ny zavatra azo resahana satria sur mesure préfabriqué avy aty ivelany. Ka aza mieritreritry nareo hoe zahay teto ny tena nanao ny zavatra, niainga avy taty ivelany ny atao hoe io régime am'zao fotoana zao io. Ao ihany koa reo influenceur natany Madagasikara, nitohanan'ireo influenceur taty ampita. Maromaro izy reny. Ao anatin'ireny koa izay niaraka tamin'ny exilé PDG tsy manana entreprise. Taty ivelany daholo reny no mifinancer an'io zavatra rehetrarehetra io. Ary zay mahatonga azy il faut lui rendre l'appareil dia nisy ny atao hoe dera sy laza ho anao manokana ho azy ny obiana satria ny olona mifinancer avy taty zany tsy azo jerim-potsiny am'zao. Tiako tenenina hoe tsy nipotrapotra ho azy io na de tany Madagasikara ary ny sehatra nisehon'izy fa niainga avy taty daholo ny akamaroany. Ny any Madagasikara zany de exécutant ny tao an-tanindrazana. Ary izay antony zay no mahatonga ny colonel Mikaël Randrianirina sensible kokoa izy am'resaka diaspora. Hitanay taratra zany rehefa izy mi-se déplacer aty ivelany fa nahira anazy mihitsy io resaka diaspora io ka tena toy ny tsy maharay lamba izy raha vao misy resaka diaspora satria fantany tsara ny genèse ny akarany teo am-pouvoir. Mangany fotsiny moa reo shadow cabinet aty ivelany manana fahefana informel aty amy diaspora amin'ny fahefana formel. Avy aty daholo zany io. No mi-téléguider ny zavatra any. Reo olona nomena poste moa dia mazava ho azy efa ny ataonay fa
lay avezany miaingany ny fandehany zavatra rehetrarehetra. Etsakilany ihany koa Riandro Rajoelina aty ivelany mbola misy impact ngezabe araky nylazaintsika hoe noforongony ao anatin'izany koa nga PDG manana entreprise kosa fantatrareo izy ao anatin'le hoe aty ivelany misy zavatra tiana tongavana manao zay serina fitanisana zay ny SADC zay mahabe resaka ny maro am'izao fotoana zao mody tsy rerekiky izy teo za fitenenany Tsimonga fa efa nanomana izy de io izy io a gropaka daholo ny ambany lanitra miakatra daholo ny soletinao rehetrarehetra sy ny influenceur sy ny leader d'opinion mba ahafahana mamono afo nefa ny move tapoka ve io tsy nahalalany io ve i Mikael profeny aminao eto fa tsia efa nahalala izy fa zay le izy vao navoaka taminao zany hoe tout était déjà tracé ny russe io koa fa tonga ny russe fantany napetraka move resaka relation diplomatique officiale amy Russie sa relation amin'ny russe ho an'ny mpitondra sy ny régime fa tsy ho an'ny firenena ohatra mampametra-panontaniana anay eto anivon'ny namana fandroana miaby hoe iza daholo no mahalala ary inona daholo ny fifanarahana sy fifanovatsomy officialy fa tsy le zavatra lazainareo rehefa miverinao hivato satria eo hivato de communiqué omenany presse sy communiqué omenany vahoaka fa ny tena réalité any ambadiky ny rideau de hoe iza no mahalala ny teneur sy ny fifanaovatsomy any ambadibadiky any zay tsy fantatsika hatram'izay fa tsy hoe hatram'izao ihany ka mahavoafatotra ny Madagasikara tsy ahafahantsika ny manoatra fa dia ny eo ihany ny eo ho resahana ihany koa anatin'ity hoe réal politique atya ny lobbying zay tsy miseho endrika ry zareo fa mety mampiasa ola maro dia lay lobbying ny force atao hoe karana tsy le hoe karana fotsiny le manao business ao Madagasikara fa tonga avy ety ivelany ka mifandraiky amin'ny communauté internationale ary farany de arosoko eto amitsika ny namana cerise sur le gâteau zao vazaha ny filohan'ny refondation mihitsy ny colonel Mikael no ny teny ampahy be maso hoe tsy mbola mahaleo tena Madagasikara amin'ny andro fetim-pirenena raha ohatra ka atao anatina contexte économique de mbola tsy mahaleo tena économique bien sûr izy moa tsy mahalala an'izany na fanjaitra raha farany fa ao anatina fête de l'indépendance qui dit fête de l'indépendance voalohany premier plan am'izany de ny ingérence étrangère ny fitsabahan'ny avy any ivelany amy raharaham-pirenena no miteny zany hoe tsy mahaleo tena ny firenena dikan'izay zany a conscient tsara izy hoe tsy avy aminy mahazo eo azy fa il est là pour un certain temps que tant que mbola tsy misy décision-n'ireo force ivelan'ireo de mbola afaka amy gesticulation ny betsaka fatany tsara zany ny tiana tongavana de zao hoe ninoninona resaka be atao eto Facebook sy ny mobilisation matraquage sy ny communication sy ny famahanana andalitra ataonareo leader d'opinion rehetrarehetra resaka ka resaka fa tsy ny ataotsika no mamaritra an'izay misy fa fantany tsara ny zavatra miseho passé any ambadiky ny coulisse tsy reny langage diplomatique ataony reny hoe zay tsy maintsy hiara-iasa amy SADC fatany tsara tsy vao zao zany nareo nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny SADC tsy nilatsaka fa zay vao mody nalatsaka fa efa fantatra hatramin'ny voalohany ane misy cohérence ny diplomatie internationale fa on vous a fait croire hoe io fa manaiky antsika zao tontolo zao satria mipetraka ny ambassadeur ary mipetraka ny zao ary sy ny sisa sy ny sisa ka dia izay zavatra zay no tiako mba
azavaina amintsika am'izao fotoana izao hoe ny feny zany de zao hoe resaka daholo no betsaka fa misy ny atao hoe réaly politika zay ho resahana eto mamaritra hoe avy aiza ny fahefana iza ny tena manana fahefana fa iza ny exécutant fotsiny a ny eo am'izao fotoana zao zay fa de ampandrosoko eto androanareo a ny namana ka de faly miarahaba azy tsika am'izao fotoana zao tonga soa anao Faly miarahaba anao pastera, faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka ny pejy ary miarahaba namana rehetrarehetra ato amin'ny fanorenana miabo. Ny alana tsiny raha tsy nanenjika nanao video elaela niaraka taminao pastera noho ny raharaha ankoatra. Fa misaotra anao moa nampiditra anazy teo efa 10 minitra nampidiranao ny resaka dia misaotra anao nampatsiahy ny tantaran'ny firenentsika. Raha ny teny atsika réaly politique moa androany hoe avy amin'ny teny allemand moa io hoe politikan'ny zava-misy de tokony resahana ny fomba fiasa ary fifandraisana iraisam-pirenena sy ny politika ivelany ary ny kadikady stratézika tombotsoa-pirenena ary ny foto-kevitra ara-moraly izay tokony tondrana amin'ny firenena. Zay zany ny réaly politika. Nefa izy ny tenenitsika teo hoe resabe tato ho ato manaraka raharaham-pirenena ihany moa. Resabe resaka SADC ohatrany hoe tampotampoka ohatrany zava-baovao resahana an'le SADC. Zay ny teneniko hoe misy fotoana ihany tokony hainginana, misy fotoana hitenenana fa rehefa tafahoatra kosa le ny zava-misy a de tsy maintsy miteny ihany. Resaka SADC tsy zava-baovao io a. Ny dosien'i Madagasikara efa tany amin'ny Desambra 2025 ny tao am-pelatanany SADC io. Ary io décision io resabe io a efa nandrasana hatrany amin'ny février 2026. Tokony efa tany zany nivoaka io décision io. Efa fantatra ny olona mitondra firenena am'izao izany ho tsy maintsy ho tonga am'izany io fa io moa mandeha ny manœuvre dilatoire manœuvre isan-karazany samy manao kajikajy politikany a ho entina makany a amin'ny tiavany anazy a ny fomba fijery politika. Gaga sy talanjana moa ny tena mahita reto mpanao politika goaik'antitra mipoitra tampotampoka be de be izay hoe avy nandalo dezera be de be satria dezera moa fitenenana amin'ny politika hoe rehefa tsy teo amin'ny fitondrana tsy nihinana dezera zany a de androany ohatrany misy fihinanana kely a amin'ity fitondrana ty a de mipoitra daholo a miaro misakafony. Zay zany mampalahelo ny toetra ny mpanao politika goaik'antitra. Sasatsasany teneniko hoe tsy ataoko izy rehetrarehetra, sasatsasany amin'ny firenentsika io a de tsy mahagaga hoe lasa mameno ny anjerimanontolo, ny fahitalavitra, ny rehetrarehetra, ny radio, ny hoe mpanao politika. Sasany moa namoy ny fiteny hoe tsisy gadra politika intsony eto. Iny no tiako hanomboana anazy satria am'le hoe matoa SADC ny teny a efa tany amin'ny mois d'avril, mois de mai nisy troisième inspection ny SADC tao Madagasikara nandeha tany amin'ny fonja de matoa reo namoaka an'io a tsy zazakely reo. Tsara amariniko dieny voalohany a aminay Ratsirakisy a zay a tamin'ny voalohany efa tsy nanaiky zany SADC zany tany amin'ny 2009 hatrany amin'ny
2002 tsy nanaiky an'izany. Fa isika malagasy no nisafidy hiaraka tamin'izany SADC zany. Rehefa manao sonia moa, io magaga hoe rehefa manao sonia miditra ao anatin'le SADC, rehefa aty aoriana ny manam-pahefana mitondra ny firenena, ohatran'ny hoe mandany le izy, nefa ny vahoaka tsy manan-tsiny mitondra faisana am'le hoe sanction omen-jalahy rehefa avy eo. Zay mampalahelo. Ka ny fanontaniana am'reto zoky be reto mpanao politika reto androany mandany SADC, tao moa ny antsoantsony SADC tany amin'ny 2009, androany izy mandà satria androany izy miaraka am'le fitondrana. Mahita hoanina kely am'le fitondrana de mandà izy. Tsy miteny izahay ato amin'ny fanorenana miabo hoe miombon-kevitra tanteraka amin'ny SADC na zao, tsy mbola any le resaka, fa hoe inona no tiantsika tongavana amin'ny fitondrana ny firenena. Raha ny teny izahay teto nanomboka tany amin'ny volana janoary, tsy fanakanana ny filohan'ny PRRM, ny filohan'ny fanavaozana, tsy fanakanana fotsiny, fa nanome sosi-kevitra izahay nanomboka tany amin'ny volana desambra mba hisorohana am'izany hoe décision ny SADC ny faran'izany. Satria tadiditsika tany amin'ny 2009, ny malagasy tsy nahay ny fampiresaka de ny SADC nametraka ny lalànany, ny feuille de route. Mba hisorohana tam'izany de teto nenjehantsika pasteur, mbola mety ato am'le horohoronan-tsary ato mbola misy archive hoe andao hanao discussion nationale. Raha vao ny institution rehetrarehetra reo, andao hanangana assemblée constituante alohan'izany SADC zany ho tonga, alohan'ny communauté internationale hijabaka. Atsika teto amin'ny fanorenana miabo ny nangataka ny hoe souveraineté malagasy. Isika ny andrahandra an'izany ary zay ny nangatahantsika tamin'ny filoha PRRM Mikael tam'izany. Fa ny rehetrarehetra nahazo nomination moa, izay nanasokajy hoe isika malahelo toerana, isika tsy nahazo toerana, isika manakina be fahatany, avelao aloha ireo hitondra eo. Aoka zava amitsika. Ny fanaovana politika sy ny fitondrana firenena de misy vanim-potoana tsy maintsy enjehana io. Raha hoe ny intérim sy ny transition mahatonga le resabe fotsiny aloha resahana. Ny intérim zany tokony tao anatin'ny 90 jours efa nisy élection présidentielle nanoloana ny filoham-pirenena. Rehefa niteny zany atsika teto nahazo fanakanana mahery vaika hoe tsy mahay mankasitraka, tsika manakena be fahatany, nefa hisorohana am'izao toe-javatra izao nahatonga an'izay. Mbola natao resabe ihany hoe ny transition sy ny intérim, de nanazava foana atsika teto hoe ataovy ary ny asa maha-intérim ianareo, fa ianareo ohatra nefa manao asa maha-filoham-pirenena lanim-bahoaka. Ny communauté internationale anie tsy zazakely ka mety ho rebrebenao. Ary isika vahoaka malagasy ny tompon'antoka koa. Satria maninona? Raha itsika faly mitehaka, manao mankasitraka, rehefa tonga am'izao le fitondrana, satria ny fitondrana anie, ny zavatra ataon'olona voalohany tonga eo fitondrana de mitady hoe aiza ny loharanom-bola. Zay ny mampaheka an'le olona tonga eo fitondrana, loharanom-bola, aiza misy vola, aiza misy saosy, istabiliser ny fitondrana.
aty amy 8 volana ty aoriana efa mandeha be ny bizina. Rehefa nyteny zay teto resaka famoahana rem-pirenena, mbola natao ihany izahay hoe malahelo avana tafita, malahelo ireo mpitondra minan-kanina. Zay no nahazo antsika teto pasitera. Nefa tika tongavana tsy azon'olona hoe io raha vao tonga amin'ny stady hoe tafita azo ny volany de mitady stabilité izy de mamorona zao lainga rehetrarehetra zao. Hitatsika tonga anatrany amin'ny tenentsika rehefa avy eo hoe sinema zao hoe tsika ihany nanao an'izany, nataotsika zany tany amin'ny 2009. Tsika malagasy ny te hafatsika. Zany Andriamatora Andry Rajoelina zany niteteza mita tamin'izany fotoana. Iny fa lasa 5 taona niteteza mita. Le potika ny toe-karena, ne potika ny fomba fisainana, ne potika ny fiarahamonina malagasy. De mandrakity tsika tonga amin'ny toerana misy atsika androany. Ka hoy aho hoe ry vahoaka malagasy, raha tonga am'izao fasairanana zao isika de nohony atsika ihany, nohony tsy fandraisantsika anjara, nohony hoe rehefa tsy misy miteny de avelao ohatr'izao. Averiko eto indray hoe tsy fanenjena ny mpitondra misy eo ny tao an-tsainay na hoe zany ny votoatin'ny asanay, fa hoe firenena iara-manana io vahoaka malagasy, fianakaviana akaiky, sahirana, ahoana ny anampiana an'zareo. Zay zany am'le hoe fitiavan-tanindrazana. Androany mivoaka teto atsika pasitera tany amin'ny volana janoary, resaka zany souveraineté zany, amin'ny fomba ahoana ny ilavana an'izany, de nataon'olona ohatry ny adala atsika. Androany miteny ny SADC de mivoaka daholo le voay mpanao politika, le mamba-noana reny hoe souveraineté ny malagasy androany. Ory zalahy, tsy avy am'izany fomba fisainana roa zany ve namotika ny fanaovana politika tao Madagasikara? Aloha ataotsika mahitsy le izy. Avy am'le fomba fisainantsika mpanao politika ao, ohatr'izany, mora vidina, mora hodikodina, mora ampiasaina, tsy te handinika, tsy mandalina, tsy mandinika ny intérêt général, ny intérêt iombonan'ny malagasy tsony, fa intérêt ny tenany, mahatonga potiky Madagasikara. Potiky Madagasikara satria maninona? Tsy misy tsony zany souveraineté. Tsy mahagaga androany ny filoha mitondra le firenena amin'ny androny fetim-pirenena, faleovan-tena amin'ny teny hoe tsy mahaleo tenitsika. Satria maninona izy ny teny an'izay? Eo ny fanontaniana hoe iza ny tompon'ny fahefana ao Madagasikara. Raha manao jeritodika itsika, satria manko be dia be zao misy groupe koa manenjika ny karana, manenjika an'izao, eny tompo. Misy manao tsy fanao, eny, tsy manday izahay. Fa avaiza io source io? Azadino. Ny sasany moa manenjika ny frantsay, manenjika an'izao, na tia frantsa aza. Hitanareo miady ny extrême gauche sy ny droite. Fa azadino fa ny économie-ny zalahy misy atao hoe groupe MEDEF midomine ny économie. De tokony manontany tsika alohan'ny hoe manenjika fotsiny hoe karana. Avaiza groupe misy an'ireo olona reo? Inona ny politika tian'zareo atongavana ao an'Afrika?
ny économie fa maninona ny secteur clé économiquement ao Madagasikara tadiavin'ny zareo ho gejaina. Tena amaratsirakisy tanahy zany de teneniko hoe tsy tia an'zany niady tam'zany Andriamatora Valomanana zany izahay, miala tsiny miteny an'zany eto satria be de be ny zavatra nataony tam'zany fotoana 2002 zany. Fa zavatra iombonako hevitra taminy ny fanenjehana ny mpanao kolikoly, ny fanagadrahany ny olona ambony manao kolikoly fa sahiny zany. Ary zao amin'ny maha-nationaliste azy. Zay itovizany am'izay hoe zay ratsirakisy satria zay ho nationaliste voalohany nationaliser ny zavatra tao Madagasikara tamin'ny deuxième république. Fa io ny tantara hoe deuxième république nisy ny nationalisation de hoe natao fairano Madagasikara, natao embargo de hatramin'ny hoe nilatra vary, nilatra menaka sy ny sisa. Rehefa tonga ny libéralisation natao varoboba ny fananany Madagasikara. De iza daholo ny vidin'ny fananany Madagasikara. Rehefa taty aoriny, rehefa misy gasy, misy malagasy miezaka maka an'iny fananan'iny enjehany. Izy teo ialako tsiny anisan'ny hoe niadivany tany amin'ny Ravalomanana satria hoe nanao izy nationaliste izy fa nisy fotoana izy lasa tia tena ho anazy rery ny fananana rehetrarehetra. Teo tsy nankatoavany ratsirakisy tanazy. Fa taty aorina nisy gasy koa zany zay anisany nanenjika. Za tsy te hiteny hoe nanenjika ny malagasy madinika fa nanenjika io groupe io tamin'ny fanagajana ny ekonomin'i Madagasikara. Fanaovany zalahangaredony izy androany. Ary anisan'izany io tohiny io fitondrana miaraka amin'ny colonel sy ny tariny. Ao daholo io resaka pouvoir économique io crise io. Rehefa iresaka an'izany tsy maintsy tiantsika malagasy, tsy tiantsika malagasy idiran'ny communauté internationale. Anisan'ireo anatin'io groupe EDF io. Manana monopole zany Quai d'Orsay zany. Zay le anontaniana hoe anizany fahefanao Madagasikara am'izao. Ny miaramila nantsointsika teto andro aman'alina. Tsy tia izy mandrakity androany. Io izy lasa fitaovana. Androany tsika mahita ny officier militaire tsika gadrainy. Ary groupe mercenaire avy any ivelany manao torture any olona reny anaponja. Tsisy miteny. Rehefa miteny ny SADC voataitra ny olona hoe tsisy gadra politika eto fa inona ary ny atao hoe todika am'zareo mpanao lalàna. Inona zany ny atao hoe atteinte à la sûreté de l'État. Rehefa inona ny olona condamnenao amin'ny hoe atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité nationale. Za matoky mbola misy olona atao ao amin'ny resaka hoe complot contre l'État, contre le chef de l'État, trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée tamin'ireo olona reo. Mbola misy koa natao hoe diffusion des fausses nouvelles ou des informations mankahely vaovao sandoka sy ny tariny. Raha tsy diso amin'ny tsy fahaizako ohatrany accusation resaka politique daholo zany. Diffamation, outrage envers les institutions, autorités publiques sasany. Ary ampiasaina
ampiasaina ny institution ny rafitra misy ohatra ampaky sy ny tariny ampiasaina amy resaka corruption, fraude fiscale, détournement des fonds amy but inona poursuite motivation politique. Zay zava-misy eo Madagasikara. Raha jerena zany rehetrarehetra zany misy fegadra politika sa tsy misy. Raha ny jery daondresaka nijeran'ireny goekantitra reny koa mialatsiny hoe goekantitra politika satria betsaka ny mpisolelaka ao anatin'ilay izy. De niteny reo hoe tsisy gadra politika tsony hoy zara atao fa mpanao politika ny gadrainy. Avec quelle accusation? Zay ny tiako fantatra. Zay moa mahasarotra ny fanaovana politika eto amintsika Madagasikara satria mahay mamadibadika lela tsika amin'ny tiavatsika anazy fa le hoe fanaovana politika amin'le hoe intérêt général efa tsisy tsony zany. Dikan'izany ny boky ny siansy politika rehetrarehetra ny eran-tany am'izao tsy mandaitra ao Madagasikara. Satria fomba hafa ny fanaovantsika politika, fomba hafa ny fijerintsika avy amin'ny politika zany. Azagaga tsika raha miasairana, miagisitra. Ny sasany moa miteny hoe isaorana ny fitondrana am'izao fa mie-paradisa. Mahay miena amin'ny vidin'ny fiainana, mahay misy vola izy. Tsy haiko, mety anatranony izy mahay misy vola. Mety ny fianakaviany mety tafavoaka. Fa rehefa ny tranony sy ny fianakaviany ve tafavoaka de efa dikan'izany hoe efa mandroso ny fiainan'ny malagasy ray manontolo. Androany isika miresaka renankizy kidnappé, kidnapping mandeha. Fa ny vaovao azo tsy vitan'ny kidnapping le izy. Fa resaka hoe sorona. Tonga hatrany am'le hoe sorona olombelona ny atao sorona. No ninona fitiavana pouvoir. Fitiavana te hitondra ny firenena. Zay moa tsy teny hoe iza nanao an'le izy na iza nanao an'le izy fa zany ny source-n'le izy. De miororo ny malagasy mpiray tanindrazana. Matahotra ny olona nefa tsy mahasahy miteny. Na ny olona manana pouvoir sy manana basy ary tsy mahasahy miteny. Tsy fampiororona misy. Ampitahorina daholo hoe misy an'izao hoe misy prédateur hoe misy an'izao hoe anahirana. Satria tsy omena tsiny le mpitondra satria zay ny asany. Aza omena tsiny izy. Zany ny asan'ny mpitondra fanjakana. Ny mpitondra tsy maintsy mi-renforcer ny pouvoir. Zay ny zava-dehibe aminy. Ahoana hitazomana an'io pouvoir io? Sarotra be hitazomana an'io pouvoir. Teto izahay nanao resaka requête mba hiprezantena hoe misy ny atao hoe capture d'état ao amintsika. De mbola mitodika amin'ny filohan'ny PRRM zay androany. De hoe matetika naverina teto hoe ianao ve tena tompon'andraikitra sa ianao complice am'le capture d'état misy ao Madagasikara. Satria raha nitodika tany aminao zay nanomboka tany amin'ny Desambra zay nangataka teto. Amin'ny maha miaramila anao ho andraisanao andraikitra fepetra enjana am'izany fotoana. Zao ny tokony atao monsieur le président. Ataovy aingana. Fa miha mahazo vahana ny ratsany vetivety kely de mahazo vahana. Io efa tafapetraka daholo ny akamaroany amin'ny institution rehetrarehetra.
De androany ve ieritretra hoe anadio inona ndray e. Ny conseiller politique mpisolelaka rehetrarehetra efa tafiditra ao andapa. Zala mahay mampiresaka efa tafiditra ao andapa. De inona ny fanovana eritreretinareo atao androany? Ny magaga, ny manipulation an'ireo groupe rehetrarehetrareo a mandeha antsakany sy andavany. Ny olona manelingelina rehetrarehetra efa any am-ponja daholo ny ankamaroany. Ny sasany moa efa tsy mahasahy miteny zay tsy nandray vola satria mafy eo fizaram-bola ao amina miliara. Ahoana moa ny ataony gasy kely tsy mahita lalana ohatranay andeha hizara zany miliara zany hoe hiady ho tombontsoan'ny firenena de zay mila mahita miliara ho zaraina am'le olona, zay le olona vao hitrohatra, vao hireagira am'zay hoe marary aminy. Miala tsiny kosa vahoaka malagasy a, tsy manana an'zany miliara zany izahay a, andeha hiady tombontsoa ho anareo. Tsy manana an'zany izahay. Rehefa ianareo tsy hijoro, rehefa ianareo a tsy handray andraikitra, de hifampitazana tsika, hifanome tsinoetin-tsika. De inona moa ny azonay atao raha tsy hoe malahelo lava, manganoano amin'ny maso hoe zao ve ny hafaran'ny firenena, zao ve ny anaovana ny vahoaka malagasy. Na izany vahoaka malagasy zany rehefa mivoaka any ivelany am'zao a, efa tsy de tsy considéré tsony. Gaga misy miteny hoe nareo ve tsy fiera hoe malagasy? Inona mahafiera anahy? Satria firenena mahantra indrindra eran-tany de ho fiera aho. Satria ny firenena mafia be de be mitondra ny ao amin'ny varotra ny harem-pirenena, zany ve mahafiera anahako? Ny tompony fahefana ary ny mana mahagaga koa ty ray, le ho tompony fahefana eo ihany. Fa ireto namana, rahalahy, zandry, manam-pahaizana be de be, style mihitsy miaraka amin'ny costard, iry docteur sy ny tariny, de ampiasain'olona satria izy manam-bola, izy mampiasa anareo, de nareo miteniteny fahatany. Sasany moa mila validation hoe en tant que docteur izy miteny de am'zay hoe henon'olona, nefa miteniteny fahatany. Tsy am'le principe-ny zavatra nianaranao akory. Saorana moa ChatGPT izay na de mamoaka zavatra diso indraindray a, fa manao rédaction ihany izy a, de publier zalahy, de mitehaka, de hoe mahay ianareo. Tsy mandatsa zany, fa hoe hatramin'ny oviana ianareo ohatr'zany foana. Mino ve ianareo fa hoe izao toe-javatra zao hiarovanareo fatratra zao tena hoe hanavotra ny fiainanareo mandrakizay. Sa hoe rehefa hirodana indray le fitondrana io tsy ho intsony io a, de any amin'ny fanoherana indray nareo. Fanoherana mandrakizay moa izy sasan'izay, fa ireo no hitondra mandrakizay. Jery fotsiny zay tam'zany a, de gaga, de hoe lohan-dohany olona mitondra ny institution mamoaka zany fomba fijery zany a, ery ambonin'ny prétoire, ery ambony ao amin'ny institution lapam-bahoaka. Mety androany izy filopo, fa nalany anazy zany ohatrany voany rehetrarehetra député rehetrarehetra reo e. Samby lany député tsotra teo fanomena hajany atao hoe filoha. Zany natao hoe filohan'ny institution zany a hoe tompony fahendrena.
fa tsy tompony mampiady ny malagasy, tokony mampiavana ny malagasy. Zany ny toe-tsain'olona filoana institution zany. Tsy haiko na ireo manam-pahaizana be deaibe doktora manodidina anazy eo tsy nampianatra an'izany. Tsy miantsy aman'olona. Zany ny filoana institution zany. Mandravona ny ady midisadisa. Zany am'le fomba fitenitsika malagasy. Toerana misy olona lehibe tsy miady zaza. Androany ianareo indray ieritreretina olon-dehibe ho an'ny firenena mampiady ny samy malagasy. Mikaramanady ny gropin'olona, ao ny manao compte fake, ao ny manao bandeau tsy haiko inona, efa misy bandeau bleu de bandeau rouge de bandeau violet sisa ny andrasana, bandeau rose, rehefa bandeau rose de hiditra ka. Zany de rehefa avy eo ampiteniteneninareo hoe tsika anie samy malala ny tantaran'ny firenena io e. N'inona ny tantara forononareo misy tantara mipetraka amin'io firenena io. Zay le hoe aoka hitsarainy tantara tsika. Androany ianareo manam-bola, manana fahefana, mahavita mamorona zay tianareo foronina, ohatrany hoe manana fahamarinana ianareo. Aza adino ny ampitso fa be deaibe ny nandalo teo aminareo, nanam-bola, nanana fahefana, mihoatra ianareo lavitra. Fa izy am'izao tsy ianareo ihany manenjika anazy. Zay ny fanontaniananay mipetraka hoe inona ny tiantsika tongavana, ho aizitsika. Tapaka ny teniko teo raha ny teny hoe misy deadline nieritreretina, na sadeka rehefa nieritreritra an'izany hoe tokony nandeha ny concertation nationale, hoy zanareo zay hoe début mai 2026. Rehefa jerena ny concertation nationale zay ny andrasan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, ohatran'ny concertation sectorielle nisy. Samby nanao ny concertation ny tsirairay tany hoany tsy fantatro naravonaiza le izy. Tsy intsony hoe aiza ny fandravonana an'le izy, fa samy miandry daholo moa tsika. Fa raha azoko ny zavatra tiany Sadek tenenina fotsiny hoe oviana ianareo manao ny réforme inclusive. Oviana ny retour à l'ordre constitutionnel. De fanotaninany koa hoe oviana ny libération des prisonniers politiques zay rehetrarehetra ao anatiny hoe atteinte à la sûreté de l'État ry havany e. Fa tsy hoe tsy misy gadra politika eto. Ny magaga le olona tsy tokony le olona ny teny, le mpanao politika taloha reny, le olona ny teny nomena vola reny, nanao conférence de presse ary amin'ny hôtel ngeza be. Izay tsy gadra politika akory tam'izany fa chèque sans provision nampigadrany reny tam'izany. De hoe navoaka ho gadra politika. De androany indray reo miteny amin'olona hoe tsisy gadra politika eto. Veranareo fa mitovy daholo ny olona. Ny atteinte à la sûreté de l'État kosa misy différence am'le hoe chèque sans provision ka. Zay ny ray. De ny zavatra takiana koa hoe retour des exilés politiques, izahay tany 2009 izay tao anatin'ny mouvance ratsiraka tam'izany, anisany nitaky an'io. Ary zay tonga anay miteny hoe andao le rehetra hanao réconciliation nationale de commission vérité de samby nanota daholo tamin'ny fanaovana politika tao Madagasikara. Za miteny aminareo zany
Ianareo a androany mitondra an'io firenena miseho hoe marary ny Njen'ny Rajoelina reo. Ianareo tsy narary ny otrany ny havanay namanay zay voaenjika tany amin'ny 2002. Fantatra anareo zany hoe firy maty tany am-ponja, firy marary, firy maty tany exil, firy fianakaviana potika tamin'izany 2002 zany. Nefa 2009 zay nangataka hoe handao hanao réconciliation nationale fa izany anavotany Madagasikara tsy hifamelatsika, andao anarina. Nefa ianareo androany ndray am'seho seho tena hoe ianareo victime ny Rajoelina zany zay, victime zao. Na izahay miteny aminareo zany a, anisany nanenjehan'zany Rajoelina zany tamin'izany fotoana zany. Satria manko mi-accuse anay ny olona hoe ianareo karama an'i Rajoelina. Raha ikarama ve zay tsy efa ela nakavola? Fa anisany nanenjehanay anazy a, izany tsy ni-appliquer zany hoe réconciliation nationale, tsy nanao zany résolution ny conférence au sommet zay nataon'ny président Ratsiraka tamin'izany hoe andao hifampiavana ny Malagasy. Zay nanenjehanay anazy ary mbola nangatany taminy zany hatramin'ny 2023. Mbola velona izy iny, afaka anontanianareo zany. Tsy zany mihitsy ny atakenareo anay androany hoe voakarama. Izahay nitaky an'izany réconciliation nationale zany hatramin'izay. Satria maninona? Satria hialana am'ireo vahiny zay manageja, zay mitady handray ireo fananantsika rehetrarehetra reo. Raha mitambatra isika, tsy miady isika, mifamely isika, miaraka manao reconstruction économique ny Madagasikara, tsy misy vahiny ikitikitika ny fananan'ny Madagasikara. Hatramin'io îles éparses io a, ho azontsika ara-dalàna. Fa fantatra amin'ny vahiny zany, ny lesoka zany, hoe vao maika ampirosiany zareo tsika miady, ary ampirosiany zareo reo mpitondra fanjakana amintsika ao am'izao, voakarama daholo reo. Misy groupe mikarama an'zareo mba hikorotanantsika, tsy hilamina. Ary reo na hitondra fitondrana tsy handamina an'izany reo. Jerevonareo zao, varamadamo nanaovanareo ny Tulear. Ina zavatra andeha ho alaminareo? Samy mitady ny intérêt-any daholo. Ny exploitation ny anavoemara am'izao tsisy resaka, nefa anisany nanenjehana ny Rajoelina zany hoe ahoana ny terrara faritra anavoemara. Inona ny conséquence? Tsisy miteny. Soloina fotsiny ny mpanao afera, volamena moa efa tsy tenenina intsony hoe firy kilao isan-kerinandro mivoaka. Zay moa efa reraka ny teny, efa niteny moa za tamin'ny pastera hoe hajanona any resaka scandale zany a. Fa ohatrany efa tsahoan'ny Malagasy zany scandale zany, ohatrany hoe efa vary hohanina isan'andro de jerena fotsiny. Ary izay mihitsy ny zavatra tadiavin'le tsy maty manota ao amin'io firenentsika io, hoe efa zatra, avelao reo hiteny am'izay a, ho reraka eo reo. Zay le izy. Ka androany, raikitra indray io a, teto zay niantso mpanao politika rehetrarehetra, raha mbola tonga saina, andao teneninareo andao hanao conférence nationale zao, tsisy niteny ny mpanao politika fa niandry nomination daholo. Ary hatramin'izao mbola be de betsaka ny miandry nomination foana. De am'izao efa fantatra hoe tsisy ninona andeha io fa iorona hanao élection forcée. Tsy maninona ne élection atao fa raha ohatra hoe efa fantatra mialoha valina, efa fantatra mialoha hoe aiza ny zavatra andeha, inona moa ny anaovana élection? Tompoko ao.
lasa tsy mieritreritra tsony isika malagasy satria zay ny tadiavina, tsy eritreretany vahoaka malagasy fa lasa misubiry, andao anatanteraka élection-ndray ho avy zao a, de hitatsika moa zavatra ataony parlementsika am'izao. Rehefa mivoaka ny lalàna tsy mifandraika amin'ny fiainan'ny malagasy mitabataba daholo, hatramin'le député nanangan-tanana nandany an'le lalàna de mitabataba izy. Fa taiza izy tam'le nivoatan'le lalàna, angaha tsy namaky izy. Zany ny zava-misy. Ho avy zao ny élection, andeha ny filoham-pirenena, andeha indray ny députation mbola ireo ihany no lanitsika. De rehefa avy eo tsika vahoaka ihany no manome tsiny hoe sahirana mijaly de reto mpitondra reto mangalatra foana. Satria manino? Satria isika manaiky. Satria isika manaiky. Rehefa sahirana be de miogaoga miantso ny communauté internationale. Nefa ny parti rehefa mahita hoanina kely ary ambadika de mitehaka. Zany ny fiainam-pirenena misy ao amintsika. De tsika ifanome tsiny. Ifanome tsiny foana tsika. De eo koa moa miantso foana hoe nareo mila miteny foana. Zay moa tsy reraka miteny ho zahay zay. Tsy reraka miteny zay. Indrindra indrindra rehefa hitanay hoe fa mihoapapana, nisy fotoana nangina fa mihoapapana ny fanambadona sy ny fanambakana ny vahoaka malagasy. Poitra indray resaka drone. De misy bandy ohatran'ny dessin animé iny moa exilé any an Suisse moa le bandy iny miseho hoe sapatsikilo, manao film fa tsy fantatra tsony. Amiko manokana tsy nasiko resaka akory ary satria il n'est rien du tout. De io mampanontany tena hoe film montenareo marina ve le zavatra am'izay hoe todika any daholo, mirona any daholo ny olona any amy drone any am'izao hoe sady tsy miresaka an'le inona ny résolution SADC, tsy miresaka am'reto zaza kidnappé, zaza varira sy ny tariny reto atao fanadinoana. Zay inona zany mahasamy hafa anazy tamy fitondrana ny enjentsika teo aloha. Inona mahasamy hafa an'izany? Araka ny teniko tamy voalohany teo hoe io mahatonga zay ny teny tamy voalohany misy deadline io, misy vanim-potoana. Ny 3 volana voalohany mijery hoe aiza ny source financière, iza ny azo gejahana, iza ny tadiavana vola. Aty amy 5 volana ahoana ny stabilisena, gadraina daholo ny olona manadala, omena toerana daholo zay olona tokony mitabataba. Aty amy 4 volana 5 volana andao hiditra élection fa tsika efa manambola, tsika olona tsika efa fitondrana, lasa tsika ty fitondrana ty mandritra ny 5 taona manaraka. Zany daholo ny calcul politique. Fa tsisy miraharaha hoe ny vahoaka malagasy mijaly, vahoaka malagasy sahirana. Rehefa mizara zaraina vary kely eo zaraina 40 millions d'ariary moa isaky ny fokotany any amin'ny faritany de midy ny vava de mitehaka. De hoe tsy mbola nisy filonanao an'izany tao anatiny 80 taona. Zany nisy. Itsika ifanome tsiny eto ihany. Ny diaspora miezaka mitady vahaolana de misy sasany samby rehefa samby aty amy diaspora samby andafy manko tsy maintsy misy besaina ihany. De misy tsy maintsy le malagasy le any anatin'ny gène atsika tsy maintsy misy voakarama ihany. De amotika ny namany hoe tandremo fa sao tafavoaka ny zavatra atao ray ihany poteo. Nefa tamy voalohany zay mba niandrahandra hoe ny diaspora tena hoe efa ery hoentina nafitra amy Madagasikara. Kinanjo mbola be de be kay aminay aty voavidy.
mbola be de be ka io maty mosary. Mahazo vola kely de fa raikitra, mamaritra namana, mamaritra ny tolona. Fa tsy mampanino zany, tsy mampanino zany. Efa zavatra iainan'ny malagasy zany, efa ataontsika hoe ao anatin'ny culturentsika malagasy zany. Andao hiatrehany. Zao atao fitaovana ny diaspora. Arabasoa arabatsara, mino aho. Fa ho tanteraka koa hoe mba ho acteur principal ny diaspora mbo havita hanao élection hifidy ny diaspora. Raha zany etahitanareo, raha tonga am'zany tsika. Fa mino aho fa tsy de zany loatra ny calculan'olo mpitondra fanjakana am'zao. Fa sao lahy haneneny antsika ndray andro. Rehefa se renforcer foana io fitondrana io a. Firy taona moa nalatsika ny Rajoelina teo. Nefa ny eritreretintsika hoe tamin'ny teteza mita 5 taona mbola tsy izy iny de tafaverina. De rehefa nifototra mafy le izy a, iny antsika rehetrarehetra ny taraina ny tomany de androany mifanome tsiny. Iza nomena rotsiny? Iza nomena rotsiny? Zavatra nilaintsika iny, safiditsika iny tam'izany fotoana. Nitehaka daholo, ianareo ankamaroany amin'ny fitondrana am'izao. Zay niady taminay tam'izany, satria zay tsy nitehaka, ianareo nitehaka. De androany a, ianareo ndray mi-accuser anay. Zay zava-misy. Ka mampiteny anay androany a, mba tsy hoe ho rebirebena lava ny vahoaka malagasy. Oka zany fandrebirebena ny vahoaka malagasy. Efa navela ianareo a, nanangom-bolo, nanamafy ny fahefanareo a, nareo zao manao zay ny tianareo a. Fa zay ny lahatra zany. Na de betsaka ny sorona zanak'olombelona ao amin'ny firenena am'izao fotoana antsika miteny zao, no ninona fitiavana fahefana, fitiavana hijanona eo amin'ny fitondrana. Mino aho. Pasteur moa eto anoloako eto a. Mino aho pasteur. Itrotronao ambavaka, itrotrontsika ambavaka ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy. Ho afaka migeja, ho afaka am'izao fahotana misy am'izao. Mba hahita anjara masoandrony. Ary mino aho fa betsaka ny vavaka mbola mananteny ary afaka mivavaka. Vava mafy, ozy-koto zay, vava mafy ihany. Fa rehefa mivavaka de mila miady ihany isika tompoko. Ozy na vazary miteny zany hoe aide-toi et le ciel t'aidera. Nefa tsika androany a, miandrandra fivavahana foana fa tsika tsy vonona hiady. Miala tsiny pasteur somary lava be, tsy hoe nanapatra fo fa averiko aminao fitenena misaotra anao aloha nandray anahy androany. Ie ka manina anao ny namana teto nandritran'izay herinandro vitsivitsy maromaro zay de tena nomenanao mihitsy aloha ny sehatra satria za efa tsy tena hoe mankaleho an'zareo efa hitany foana. Fa be de be ny message tonga aty hoe nakaiza mosy tany, nakaiza mosy tany. Zaho hoe misy fotoana koa za tsy teto fa zay hoe misy fotoana itenenana ary zay ny hoe ifandromboana izy ty mety possible koa aoriana kely eo mety zany reny tsy tazana aoriana kely de fa alefako mialoha aho sao misy mieritreritra misy masana mieritreritra misy hoe miady nga nareo amy rahalahy mety nivoaka rano angamba mosy tany de lasa na zany nandray vola de tezitry mosy tany. Be de be le tsika gasy moa tia manao an'ty scénario catastrophiste ty spécialité-tsika io. Saotra anao nilaza an'izay zavatra zay fa rebondira kely aho am'zay zavatra noteneninao resaka diaspora io aloha. Io zany efa ela no te hiteny an'izy io fa androany angamba ny fotoana ahafahako mba milaza ny ao anatin'ny foko. Am'zao fotoana zao de mikarakara concertation
diaspora concertation nationale version diaspora, ny diaspora sasatsasany tsy diko tsara aty apita aty am'izao fotoana zao sendra nandalo masoko le izy a tsy au courant le izy mihitsy aho a satria tsy ny consultena moa ary tsy nahazo fanasana fa dia tazana sendra nandalo tamin'io ty tsy problème zany io ny tiako asiana resaka kely misy information ty zay tsara ho fantatsika hoe mbola averiko hoe ity fitondrana ty ho an'iny nalazainy a na nyreo mpandrobo azy a dia fitondrana miankin-doha tanteraka amin'ny diaspora zao a ny chiffre officiel farany nivoaka dia 417,7 millions de dollars izay communiqué officiel ny officieux zany tsy resahany matetika nefa ny officieux ny betsaka noho ny officiel fa zany hoe zay zany voamarina voalaza ny banque centrale de Madagascar banque foibe de Madagascar 417,7 millions de dollars tamy 2023 ny vola alefan'ny malagasy avy aty ampita makany Madagascar zany hoe raha vadika amy terme de PIB produit intérieur brut 2,6% ny PIB ny Madagascar asa raha azonareo an-tsaina zany aza jerena hoe 2 ave de ho betsaka en matière de PIB be de be zany ho en 2024 ny banque africaine de développement na ny BAD dia nilaza nanao tatitra hoe 300 millions de dollars ny transfert formel mbola tsindriky foana zany hoe ny officiel nalefa nakary Madagascar avy amin'ny diaspora zany ho an'ny fianakaviana Madagascar ny informel zany tsy ao anatiny nefa fantatrareo tsara fa tsika gasy de ny informel no ambony lavitra noho ny formel donc azo eritreretina zany hoe doublé na triplé io chiffre io dans la réalité ny tiana tongavana de zao tena kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena ny diaspora ary tsy par hasard matoa ny colonel Michael manambitamby une certaine catégorie de diaspora lazaiko tsara une certaine catégorie de diaspora eto zany de mitodika ho atsika diaspora tsy misy olona afaka monopoliser mihitsy mitonona anarina hoe zahay diaspora dia nanao fanambarana za zany mangataka mihitsy ho an'ny diaspora rehetra hoe aza mitony tena amin'ny anaranay satria tsy nanontany hevitra ianareo fa zahay diaspora mouvance ohatra nytanareo hoe mouvance Rajoelina mouvance Ravalomanana mouvance Rajaonarimampianina mouvance PRRM satria mamoaka ny vrai identité anareo ambadiky ny teny hoe diaspora fa lasa galvanisé fotsiny ohatr'zao lay galvaudé pardon ilay hoe diaspora tsisy olona afaka mitondra ny anarany diaspora officiel zany na de misy milaza hoe zany filohan'ny diaspora ty Madagasikara aty ivelany fa raha tena say ny fitondrana am'izao fotoana zao sy ireo shadow cabinet aty apita vorio daholo ny vrai diaspora rehetra de ho hitatsika eo antsony azy zany vorio daholo ny diaspora rehetra de andao asiana élection na andao asiana fitsapakevim-bahoaka entre guillemets antsika tena diaspora rehetrarehetra de ho hitatsika eo am'izay fotoan'izay vo afaka amy teninareo hoe zahay diaspora dia fa rehefa gratenao kely ane le diaspora dia vokasokafanao kely fotsiny le foniny de hitanao hoe time be milailay be hoe na sokifanao kely de hoe de HVM be na sokirinao kely fotsiny izy de tonga de hita be hoe TGV milailay be na sokirinao kely fotsy mandalina be akory anao de ohatr'izay le izy fa misy tompoko ny diaspora majorité silencieuse zay maro anisany ho ianareo reo
lay tsy miditra ao anatin'ny fikambanana satria leo koa ny olona ty fikambanana ty satria be loatra ny manipulateur, be loatra ny mpanao récupération politique amin'ny anarana diaspora aty ampita ty, ary zay no mahatonga anay manana méfiance be mihitsy raha mahatsikafy nareo tsy mba tazanareo loatra am'ireny fivoriana atao hoe diaspora satria vao mijery an'le tête d'affiche fotsiny ao de zanao hoe mireprésenter ny diaspora ve reto, tsisy mandà an'le hoe firaisan-kina fa amiko tokony hisy honnêteté hoe tsory mihitsy hoe diaspora pro toy izao de am'izay mazava ny kajikajy fa tsy pointy any zay ohatra hoe poitra azy zay de ka izy ty diaspora pro zao de nefa anao hitan'olo any de aveo misy makasary RGL keo ny ary zay zany zavatra anankiray. Ny zavatra faharoa zay tiako mba tsindriana koa ny amy resaka mombamomba an'izay a dia idirako ny ahy zany manao analyse fazava zany hoe sociologique ny sociologique et politique ny resaka diaspora ty a sy le resaka fitondrana, tsy haiko manazava azy ny fifandraisany. Nisy fandarina efa nanaovako fanazavana teo le resaky hoe forongony sy ny sisa. Ny problema ane ao Madagasikara de nakisakareo ny curseur hoe forongony égale olon-doza, raha vao hoe forongony égale olon-doza ary rehefa hoe refondation de olona milay be, vous êtes sûr, vous êtes sûr ahoana reo volamena mandeha isan'andro reo ahoana io drone fahatany olona namanareo tao aminareo ihany ane hoe tsiko tenena de zao ny zava misy de ohatrany te hindrana an'le notion an'ny comment il s'appelle le gars là aty a France, Éric Zemmour ho anareo any frantsa any, théorie de remplacement no nisy zany hoe forongony dia refondation, zay fotsiny remplacena fotsiny na miatra amy diaspora aza tadidiko tsara mihitsy tamin'ny andro rajoelina mbola antondra dia anisany nanao fanasana olona mihitsy izy hoe tongava ty amin'ny ambasady de nandefa daholo ny invitation nahazo fanasana fa tsy nandeha aho tam'izany fotoana zany satria mbola zay foana le izy hoe diaspora mitony tena diaspora nefany a TGV le izy non za tsy en m'associe pas au TGV de zay koa ny am'izao fotoana zao diaspora fa ao ambadiky le diaspora PRRM fa raha ohatra ka tena tianareo hoe pour une fois hoe andao hoe tena testena nofinofy ty hoe iza marina le diaspora ary inona marina aton'ny lohan'ireo diaspora reo mety ho hafahafa ihany ny schéma evoka eo a tadidiko tamin'nisy fifidianana tamin'ny androny rajoelina izy iny raha tsy diso fitadidy a de nisy fikambanana diaspora mbola tsy fantatra hoe diaspora izy aloha fa nisy fikambanana diaspora ny organiser mini élection taty Europe tany Frantsa plutôt de mitsapaina hoe tsy manan-kery le izy fa jereny hoe olona ohatrany ahoana no lany raha ohatra ka ny diaspora no mifidy aty zany tadidiko zay teo daholo ny grand ténor Rajoelina Ravalomanana zany hoe nalaza be ny GTT tam'izany a ary nieritreritra mihitsy ny GTT hoe izy ny tompon'ny aty andafy zany koa izy hoe misy misorateny zay GTT ny tompony aty andafy satria izy ny be vava sy manana site sy nanana Facebook be deabe am'izao fa samy manao daholo de ohatry koa ry Rajoelina de zao ndray zao ry PRRM sy ny ekipany feno diaspora aty andafy, c'est toujours le même refrain fa tam'izay fotoana zay nandeha le élection nafinaritra za tsy nandray anjara fa henoko le izy ary nanaraka an'le izy a izy ozy nareo ny lany mety hoe échantillon le izy fa mbo tsy hoe tsy ny diaspora ray amantolo asa imostana raha anaraka an'iny iza ny lany dama maleo tadidiko iny dama ny mahaleo no lany tam'izay fotoana zay io le zaka hoe io ane rehefa tsisy matahotra fifidianan'izany eto ry zalahy fa ataovy araky ny fitsipiky tena izy fa tsy fantatrao no anatin'ny mokon-dohan'ireo gasy reo ary tsy gaga hoe dama no lany
satria en connaissant ny toetsainy maleo tarika maleo tsy hoe izy malaza fotsiny fa le philosophie de vieny maleo génération 72 révolutionnaire de reo izy reo zany hoe raha atao zany ny transposition sociologique an'izay résultat na fifidianana zay de midika hoe ny diaspora tena izy de mbola mandrevy une vraie révolution des nations tamin'ny alalan'ny dama le izy bon bien sûr lisy tsy manan-kery fa tsy maintsy manao lecture sociologique ianao rehefa avy eo politique ary anthropologique hoe inona marina iza marina ny diaspora malagasy eto ao zany de ataoko antsoavy misy ty hoe zay olona sasy tena mamory ny diaspora ray manontolo tena hoe andeo anaovana forum international tena izy tsy mitanila de anaovantsika fitsapa-kevi-bahoaka sy fitsapana ny tena ao anatin'ny lohany gasy tena mialatsiny aminareo voikapitra fa sady tsy tafahita anareo tim no tsy tafiditra anareo HVM no tsy tafiditra anareo TGV no tsy tafiditra nareo PRRM tsy tafiditra nareo arsako ny tena zany fa ianareo no manana moyen de ianareo no oataoata be de be eo amin'ny Facebook araky ny filazanareo azy nareo no manana ny appareil d'état nareo manana ny olam-panondrana volamena de mifinancer ny compte-nareo de ohatrany hoe nareo no monopoliser an'ilay majorité silencieuse azafady raha gn'andria fa raha tena mpiteneninareo reo sy majorité silencieuse reo vous serez surpris hein ary zay no mahatonga an'ireo jamais manofotsika eto hoe tsy ho tao eken'ireo zany misy ny vrai élection ataon'ny diaspora satria fantatrin'ireo tsara ny mokondohan'ny gasy aty fantany tsara zany ara-dama no laniko tsy mivadika todova zareo mainao zany misy élection de aty Europa zany dama no lany président tonga de mitapy angamba ny eo ambony eo mba le olo mitendrikitary ery ambony tamboho ery no lany misy dikany ane zany misy dikany ane zany misy message ampitaily le vahoaka aty tiako tenena zany de zao hoe mamperitreritra raha ohatra ka tena resaka fifidianana tsisy problème zany fa hoe ilay fomba hitondranareo azy sy ny hoe diaspora iza no ifidy mety isy io satria nampanatenan'io nareo engane mba tena le vrai diaspora mifidy fa tsy le diaspora namboamboarinareo le mahazo fanasana any ambadibadika rehefa tonga ny filoha zay enregistré quelque part zany zao mbola anisan'ny défi mila eritreretiny hoe raha anao fifidianana ihany ty ampita-dranomasina ny diaspora iza ny organiser an'izany ahoana ny protection des données am'izany iza ny gérer ny données ny diaspora tsy omemen'ny olona fahatany ny données aty fa saripady malala tsara angamba nareo aty ambony tamboho aty ambony aty ampita-dranomasina aty fa zany hoe RGPD zany zava-doza be zany c'est une richesse protection des données de rehefa le jour zay manome ny données nay réel anareo amin'ny organisateur iza ny teny aminay iza ny garantiranay fa io données anay io tsy ho ampiasa anareo anaovanareo représay ny fianakavianay na représay ny olo aty kary mbola juge parti mikarakara ny élection aty ampitan-dranomasina tsy mivalide an'io zany za loha tsy hanome données ako olona tsy azoko antoka zany aty ary mbola anaovana menace hoe mitongotonga afatela fa tapahana iny ty an-dalana tiako tenena aminareo zany hoe ity tsy resaka hoe matahotra fifidianane matao alao aloha andeha fifidiana de huit eo hoe aloha andeha conseil vrai concertation tadiavinay ary ny concertation zay karakarainareo reo sao de fomba illégitimena fotsiny le zavatra efa vita préfabriqué any ambadika any de hoe ka efa tonga atao daholo ny fikambanana ohatry zao de tadidiko tsara tamy nanaovanao soniny feuille de route tamy fotoanandro nampisiko transition reny fomba ny légitimena an'le izy hoe efa atao ny efa nanaiky ny tim tadidiko ile rousseau taoko kay riveme niditra atao de mitondra ny anaran'ny tim nefa reny efa tsy mifanaraka tamy raha valy manana ntsony zany ane le fomba fiady
raha maina ty ambadika aty zany ataontsika hoe rapiditra zato refa misy GNZ tao fa GNZ izy aloha GNZ raha am'izao tsy hita trasy tsony hoe iza ny tena izy any tsy izy Tomare refa misy GNZ pro fitondrano misy GNZ contre ny fitondrano donc non le izy c'est le atmosphère sy le environnement politique mihitsy tsy mbola mazava nefa le izy teriko masaka ohatry ny voalobojaza mazava be ne nareo te hiditra amle fifidianana e kanefa dans quelle règle de jeu dans quelle atmosphère non tsy mbola propice am'zany mihitsy zany raha zao fijerinay azy zao ho anay manokana aloha fijerinay azany manaraka an'izay a ny teny koa teo i mostanina ny amy resaka hoe varamada ny teneny teo mola izy de tsaroko tapoka tamin'iny nisy fotoana ny prime ministre Mamtina nandeha ta États-Unis de nanaovana pub be mihitsy jereo fa tena niraisina tamin'ny tamboninahitra protocole officiel présidentiel sy ny sisa ny fandraisana azy ny fandroana miabo moa de soron'Andriamanitra fa na de tsy DGIDR ny misy na DGSE fa mba mananamana ihany eran-tany de rehefa natao ny recoupement ny olona nanatrika tao anatin'io fivoriana io tsy ny administration Trump mihitsy aloha azava ny resaka fa ny businessman akaiky ny administration Trump de source sûre nazonay an'izany administration businessman pardon akaiky ny administration Trump ohatrany hoe raha ataoko zany transcription mety tsara am'lareo fondation satria ohatry zay koa ny fitondrana eto hoe ny businessman nakaiky ny administration Michael donc move fifanarahana entre état io sa fifanarahana entre businessman proche du régime c'est là la question zay le fanontaniana averiko ny ray ilainy fanaraka tany ve ny firenena rotota ve no fanao sonia satria raha le délégation nandray azy tany dia ny businessman akaiky ny administration Trump de ahoana zany ohatrany misy parallélisme ty Madagasikara koa hoe ohatrany mahatsikatra koa zay ohatrany misy zavatra parallèle ny mpanao business akaiky ny régime reo mitotra mitondra ny baolina ohatrany tazana foana miaraka amy PRRM rehefa mandeha izy sady tsisy nomination officielle tsy misy poste ministériel na olona voafidy nefany ao anatiny convoi et équipe officielle cherchez-moi l'erreur de nametra-panontaniana daoly tsika hoe fa aviaizany ny ahitan'ny fitondrana refondation vola aparitaky ety sy aroa mazava be ny valiny zay mahalala ola fa nisy fotoana tam'ireny fotoana ny Tamatavy inona tonga Tamatavy menareny ndraiky vola Tamatavy bloqué ny madame Adèle nisy teny an'izany de nisy olona maromaro koa bloqué amy zalahy mpamatsy vola ny déblocage ny vola na de ho aza donc iza zany no mamprevy anareo mamaly azy io vola paritaka partout io de anareo ve mino fa vola mpanjakana io kely ny filoko satria ilay mpitondra ihany no nitomainy sy ny taraina vao tonga no premier jour tsisy vola kitapo-mpanjakana tapitapoka eo en abondance wow so de zay ka mba le nampitombo mofo dimy sazandrano roa mosy tanaka tsy haiko fa voky daholo ny olona rehetra zay ngamba ny teny kely zay mba fandraisako anjara tamin'ny tianiko raha aviako aminao ngamba ny famarana anazy raha ohatra ka mbola manakambary anao micronao misaotra pasteur somary efa lavalava ny fotoanantsika zay misaorana ny namana nanaraka ny rehetrarehetra ary mbola averintsika eto moa farany de farany hoe inona ny natonga ny 3e mission d'évaluation an'ny SADC tany amy début mai
de ny décision zareo session extraordinaire farany teo am'le mois de juin teo, namoaka an'io résolution io satria tena ozy ry zareo hoe tsy identifie intsony hoe inona ny finalité-ny refondation tadiavin'ny fanjakana tao. Ny concertation nieritreretana hoe na tokony nanomboka tany amin'ny mai 2026 de izay karakarainy hoe FFKM de lasa any amin'ny consolidana amin'ny 2027. Zay moa mahatonga hoe fin 2027 ny référendum élection présidentielle tsy fantatro hoisy zay zany sa tsy hoisy. Mbola hypothéqué daholo zany rehetrarehetra zany. Miankina amin'ny bon vouloir sy volonté-n'le acteur matanjaka ao amintsika, zareo manam-bola zany. Satria manko zay ny acteur manam-bola am'izao tsy resaka force politique tsony izy ty fa iza ny mizara vola. Iza ny mahavita mizara vola isan'andro. Fantatsika moa reo goaikalahy mpanao politika zay mandray vola, tsy tonontsika hoe amin'izy isan-kerinandro de mbola mieritreritra ry sasany hoe reo olona ny président Rajaonarimampianina, reo olona ny Ravalomanana, nefa toerana ray ihany akanjala vola ao. Fantatra ny maro. Mbola ho tonga ny profo. Mieritreritra ianareo hoe mandray vola isan-kerinandro io tsisy mahita. Misy mahita io. De rehefa avy eo mi-induire ny erreur ny parti misy azy. Zay ny mahatonga io mikorontana io e. Ka mino tsy ho kivy ny namana rehetrarehetra mpanome vaovao, na de matahotra ary ianareo tato ho ato. Tsisy atao makivy zany. Nariavantsika be de be any am-ponja, tsy matahotra, mbola mankahery. Mankahery atsika hoe aza janona ny tolona. Na de fa any am-ponja ary reo de hoe aza mangina, tohizo ny tolona. De vao maika ve isika ty ivelany de hijanona sanatria. De hoe ho atao sorona koa ve ny havantsika be de be an'izay. Tsia tompoko, tsia. Tsy ho sorona reo. Ary mino mbola maheno atsika reo tompona andraikitra ao amin'ny tafika. Satria tonga any aminareo ny afatray be de be. Mino zahay mbola ho tonga ny andro ahatongavanareo saina. Tsy ho amela izao toe-draharaha ny toe-javatra misy ao Madagasikara am'izao. Na de somary mangingina ohatrany hoe milamina ranony ratsy. Mieritreritra ny olona hoe milamina le fanjakana, tena mandeha milamina io. Ahatongany amin'ny toerana tokony andehanany io, efa mety io, efa be vola reo, efa miliara isan-kerinandro ny zaraina eo, efa azontsika daholo ny raha ihany, hatramin'ny manam-pahaizana zay maty mosary, efa voavidintsika daholo, de efa ho antsika daholo reo. Eny tompoko, fa misy farany zava-drehetra. Zay ny ahako androany pastera, mino fa mbola iona eto tsika manaraka. Mankasitraka atsika mpijery sy mpanaraka rehetrarehetra. Ary ty farany ataoko mialatsina ty amin'ny farany ilay satria be de be ny message tonga. Be de be tsy mahita ny a Madagasikara am'izao vidéo tsika en direct ty bloqué hono le zavatra. Tsy haiko hoe ohatrana ahoana na bloqué anazy ho convertissetsika any amin'ny YouTube le izy alefatsika any amin'ny page YouTube de any amin'ny page koa misy raha bloqué ny RGL tsy mandeha de any amin'ny page koa any amin'ny be de be ny page misy any mizara. Fa mety page ray ihany ny bloqué azakivy. Fomba fiady daholo zany, com daholo zany. Fa tsy kivy tsika Merci. Soatra ny mositana ny an'izay précision zay efa fanaontsika eto foana moa hatramin'izay vao vita ty émission ty dia téléchargenay le izy dia afindranay amin'ny YouTube satria efa fantatra zany fomba fanao zany zay moa no ahafantarana matoa ianao zany ny bloquena saotra zany de manahirana.
raha olona mizakazaka fahatany zao nainy atsimo agny sisy andaniana za zao tsy hitako zay ndaniko andro amin'ny marika tatandraza zay zavatra ataony any de satria tsy m'intéressé aly izy fa matoa mibloqué hoe na de misy antony zany ka bon signe ho antsika koa zay donc zany ho antsika mpanaraka ny pejy dia jereo foana ny YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa misoratra zay ny anarany zany YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa avoakako eto ambany commentaire tany lay version YouTube fa ho an'izay tsy mahita de mba lazao ny namana hoe misy YouTube ary tsara ny amelomantsika koa ny raha iny satria araka ny teny namana sasany hoe moramora kokoa hono ny megalany rehefa misintona vidéo any amin'ny YouTube noho ny Facebook zay aloha ny resaka nataon'ny olona efa zatra mpampiasa azy ka de ampitaiko ihany moa zay anjaranareo manao fampitana isaorantsika mositanina fa tafaverina soamantsy hitanareo ngamba ny feony fa mbola ketsiketsony izy io fa tsy salama izy io fa nanao forcine fotsiny androany hoe efa ela loatra aho tsy hitan'ny olona ka sao de heverin'ny olona hoe nanjavona fa tsy nanjavona izy fa hitanao izy blangana tsara en forme tsara zany fa zany hoe tratran'ny atsika koa ngamba sy ny hafanana de lasa tsy netinety fa de makasitraka azy tsika nanao effort ngeza be androany na de fa tokony hiala sasatra aza mamerina ny firaritsoa atsika rehetrarehetra mpanaraka ny pejy misaotra nareo zay toujours rendez-vous tazana eto amin'ny mpanao commentaire eto raso atsika rehetra vereo matompoko gazetraka misaotra veloma